Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa iradio manerantan lefeunifa alantena litundrato kiazava. Hoy ity mpihira malaza iray hoe ireo teny izay anenenanao indrindra ny laza azy akoatr'ireo izay efa nambaranao dia ireo teny izay voalazanao tsinahy kanefa nandratra fon'olona iray. Eny ry ava-malala, tsy adala akory ny taolo raha nilaza hoe ava-dio impito aloha ny lela izay vao miteny, satria na dia tsy fanahinitsika aza indraindray ny nilaza izay teny voalazantsika dia mety handratra fon'olona izany izay anenenanao tokoa indray androany na hoela na hoaingana. Matetika ianao no milaza teny iray izay everinao ho any na vazivazy atao amin'ireo namanao, kanefa tsy ampozinao fa mety handratra azy izany. Eny na dia teny kely monja aza. Okary sika hitandrina izay teny ambara. Tsy mora ny manao izany indrindra rehefa zatra mipenjopenjo ny sika, fa mila fahendrena tokoa, mila lanjalanjaina ny teny alokin'ny vava. Tsy ho sarotra nefa ny anao izany rehefa mangataka ny fanampian'ilay tompontsika ny an-danitra isan'andro isan'andro isika. Ndeha hiaraka hianatra dia samy hiezaka mba ho lasa fiainantsika ny teny tsara feno amoram-panahy sy tsy mihatsara velatsia. Tadidio fa ny teny maro tsy lozan'izay ota fa izay mahatana ny molony no endry. Hoy ny oabolana toko 10 andiny ny 7-20. Miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Teny mitondra fifaliana misy koa teny mampahory samy teny nefa tsy mitovy ery. Ny endri misain'izay lazaina miadala tsy madio fiteny tsy manaja manaraby manaratsy vidio izay teny ambarasaino sy evero tsara fany vavaratsy de adidy ny teny sosakafo mamelombelonay Darika ny ambasadora. Vavaratsy mandratrany ao anaty mankarary ny fo mampitomany maningotraina manimba fihavanana. Teny mami no aokao ambara teny soa maharavuravo no lazaina fa tsy teny mankarary. Aina tony loarano mamby sady mampahery mampy tony ny fotsy hitraotra ny teny milaza manambara fity
mampahery mampy toniny fotsy hitraotrao ny teny milaza manambara atolotry ny feofanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna dia tonga eto amin'ny fandaharana tsara ho fantatra indray sika ary-piaino namana miarahaba ny rehetra tsy hankanavaka dia mirary anao ahasosy fahalalàna eto am-panarahana ny AWR manasanao ary ankafy ny fiarahana trany dia ho fafana zany tonga sahady Claude marary nga ianao fa ngady voatery marary vao mody alory Sara asako mba vitsivitsy ny asa dia aleoko aloha nody ahafahako manampy anao ndrarahanao mantsy enjakenjana ihany misaotra ki dada tsy fisaorana kia misy iny ohatran'izao fa tena vizandraraha kosa aloha tena marina mila tsoarako tsony ny atao tokantrano ato ny ankizy enjehana sasalamby enjehana sakafo enjehana mafika tsapako mihitsy ankizy zany maka aina aloha fa aleo karakaraiko ny sakafo ariva ka aleo tonga dia ampandro ny ankizy aloha raha izany fa rehefa aveo manampy anao an-dakozia ao ihany mba manararota miala sasatra rery Sara zay vitako ao an-dakozia ao dia izay no hanina nalemem-panahy zany tsy mpiry afaka hiala aloha avy any am-piasana nampy anao takan'izao endry ariko dia mahazo zany ianao mikarakara rery aoko misaotra kia ihany le mpivady mifanampy ry Claude vetivety dia vita le raha be diibe ka hafa kosa neno rono ny ray zay aloha sady hoe onofo iray ihany izy roa ka inona ny tsy fanampiana amin'izany Sara enao no miteny an'izany ry Claude fa betsaka ny mpivadiny tsy mifanampy fa manao patron sy mpiasa ry Claude jereo fotsiny Jostiny otry anga moa tsy fantatrao fa efa nisaraka tanteraka ny izy mivady reny anga ohatray efa voafafa mihitsy zany ny soratra zareo efa voafafa tanteraka ry Sara andray efa samy selibatera zao na ijao na itiana dia makaiza zany ireo zanany ny amin'izay aloha dia tsy haiko angaty izay no tena mampalahelo amin'ilay mpivadiny saraka ny zaza no mitondra faisana any kosa ry Claude aleo misaraka raha ohatry ny ataony jao reny ka sady tsy vita amin'ny manaboty fa mbola mamony ihany koa mahavaky fo mihitsy anie ny mahita ny tiana manga ny vono lavo izao tokantrano tsy ahaka nefa efa fatapoko fatam-pirenena fa dia niaritra teny foana tiana nandritra ny 5 taona amin'izay le jao tsy mahavelombady aman-janaka akory amin'io matsy ravina ka le zanany aninona tonga ny tiana navita ny aritra ohatran'ireny za kosa aloha ry Claude raha zany vonoina ohatran'ireny fa mifampitady ato an-tranonatontsika tena marina anie raha mangana tsy maintsy mangana koa ianao ny voloko mba rohitinao fa ataoko tsisy volontsony koa ianao za dia efa mba miteny Sara
moramora ihany aloha fa inona ary ny volongotanao amin'ity voloko efa zara raha misy ty fa ino ty mampiakatrakatra anao ty zany kalma aloha fa sao ho tapakalalandra eo de ho atao ringa fiadivana zany ny tokantrantsika very Sara ka za kosa tsy kasihan-tanana zany se sady olona tsy mahavelombady aman-janaka ve mbola mamono tonga de divorce assuré zany rangatia mety mihitsy ny sarahany tiana tamin'iny jaojao iny ka ok zay zany resaka zany zavo koa ty ny toy vandravandranao sady mila omenao ny tontondro mihitsy amin'ny problema ny olona any aza koa ka zaniko marina ke tsy ho gaga ny ankizy ao anefitra hoe miady dada sy neny zany eny marina zany alohantsika mifanohana sy mifampiresaka foana ary Claude sa ahoana ho ianao zany mihitsy akia marina fa betsaka ny zavatra manahirana na ny velana na ny ato an-trano fa aleo akia mafisina ny fifankatiavana sy ny fifanajana mba tsy ho tonga amin'izany famafana soram-panambadiana zany Sara marina mihitsy zany ry dada de efa tonga avaloha foana mba manampy Zoanitra no nanoratra ny tantara no renesanao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy Rila nandritra ny fandaharana vitsivitsy tokoa isika dia nandre ny resaka mahakasika amin'ny famafana ny fisoratam-panambadiana raha tsy haivina kely dia lalana tsy maintsy izoran'ireo te hamafa soratra ny mandalo ao am-pitsara mpanao fanelanelanana ao zany no miezaka miala nenina ny ampivady ny fitsarana so fanapahakevitra taitaitra ny fisarana na koa hoe omena fotoana andiniana tsara izy ireo averina omby eny fa ny firariana dia ny mba hiravina ny toedrarà kanefa raha tsy izay moa ny zavatra mety hitranga dia amin'ny fotoana rahoviana no mivoaka ny didy raikitra milaza fa tsy mpivady tsony fa maty tanteraka ny taratasy fisoratam-panambadiana andeha ny mpahay lalàna trany no renesintsika teo amin'ny micro namana Rila ny maître Ravelson mbola tiana trano no mifampitafa amintsika ato anatin'izao fandaharana izao miarabanao tompoko sady mankasitraka indrindra amin'ny fanekenao hifampitafa amin'ny mpiain'ny AWR miarabany Rila dia miaraba ihany koa ny mpiain'ny fandaharana ia amaraparana ny resaka famafana ny fisoratam-panambadiantsika maître araka ny resaka tamin'ny fandaharana teo aloha dia miditra ao amin'ny mpitsara mpanao fanelanelanana aloha ny taratasy fangatahana fisaram-panambadiana ka raha tsy mahomby ilay fanelanelanana dia inona indray no mitranga rehefa vita ny fanelanelanana ka tsy nahomby dia tapitra treo ny fitondrana ny raharaha manoloana ny mpitsara mpanao fanelanelanana na ny juge conciliateur ary alefan'ilay juge conciliateur manoloana ny fitsarana mpabe maso eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany amin'izay ilay raharaha dia inona maître no ataon'io fitsarana mpabe maso io ao amin'io fitsarana mpabe maso io no anapahan'ny mpitsara zany ny momba ny divorce misy fanamariana vitsivitsy reto amarana antsika mikasika ny fangatahana fisaram-panambadiana voalazako teo aloha moa fa ao anatin'ilay ordonnance de conciliation no ameran'ilay juge conciliateur mikasika ny mesure provisoire rehetra toy ny résidence séparée izany hoe ny alalana omena n'ireo mpivady anana hisara-trano zany ao ihany koa no amerana ny pension alimentaire ny garde ny zaza sy ny sisa rehefa lasa eo anivon'ny mpitsara mpabe maso eo anivon'ny
fitsaranam-baratonga voalohany nefa ilay raharaha izany hoe miala eo amin'ny lohan'ny juge conciliateur zany dia azony fitsaranam-baratonga voalohany tsara atao ny manova amin'ny ampahany na manova manontolo ilay mesure provisoire rehetra tao anatin'ilay ordonnance de non conciliation. Rehefa tonga eo anolohan'ny mpitsara ambaratonga voalohany ny fangatahana fisara-panambadiana dia misy ilay antsoina hoe fangatahana setriny na demande reconventionnelle. Ya, inona indray izay fangatahana setriny na demande reconventionnelle izay? Inona moa no atao hoe demande reconventionnelle zany hoe misy ny fangatahana izay nataony andaniny dia mba mangataka ihany koa ny ankilany. Amin'ny divorce koa dia misy izay demande reconventionnelle izay ka azo atao zany na manoloana ny fitsaranam-baratonga voalohany na manoloana ny cour d'appel. Ka rehefa manao an'ilay demande reconventionnelle ianao dia tsy hoe mandeha mampiditra n'ilay raharaha amin'ny voalohany any amin'ny greffe sy ny sisa intsony akory, fa par simple conclusion na fehiteny izy isika no anaovana azy. Dia mbola azo eritreretina hoe isy fanelanelana natao ve ao maître? Tsy miverina atao conciliation intsony zany na hoe misy fanelanelana vaovao indray satria hoe nanao demande na divorce koa ny ankilany, fa mitohy ilay raharaha manoloana ny fitsarana ny fahabeamaso. Ary rehefa mivoaka ny didy famoahana ny divorce dia ampahabeamaso ihany koa no amoahana ilay didy. Ya, mahazava izay. Ho faranantsika hatreto ity resaka divorce ity maître. Sao dia mbola misy afatrafatra tianao ambara ho an'ny mpiaino antsika? Fanamarihana rehefa misy ny fampakarana appel na cassation dia miantona aloha ny didy namoahana n'ilay divorce taty amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Dikan'izany dia hoe mbola tsy mahazo didy raikitra zany, fa miandry aloha ny fataperan'ilay raharaha eo anivon'ny fitsarana ambony na fitsarana tampony, izay vao mahazo an'ilay didy raikitra mikasika ny divorce. Ary farany averiko ihany fa raha araka ny lalàna eto Madagasikara dia tsy misy ny atao hoe divorce amiable fa divorce par faute no misy eto amintsika. Antenaina fa nahafantarantsika zavatra be dia be mahakasika amin'ny fiainantsika eo anatrehan'ny lalàna misy eto Madagasikara izay resadresaka norenesina izay. Ankasitrahana indrindra maître Ravely Sambolatina ny zara izay tokony ho fantatsika malagasy mahakasika ny lalàna. Andriamanitra ne hitaasy sy ny ankonany mandrakariva. Misotranao mpiaino mahafatrapo ihany koa manaraka trano ny fandaharany AWR. Ifaranatreo aloha ny fandaharana tsara ho fantatra, zohanitra sy irelano ny farimbona nahatotosa izany dia mametraka ny mandrapitafa samy ho tahin'Andriamanitra toa. Inuna miseu si zavatsarutra manzu zay manzu tumani situleu zay mety ankarari fu zani fu de banzino si jereu fa indru misi zavatsu naturo cilarayu va ulana AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Falim-piarabanao mpiaino jaina izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Mirary ianao hita famboazana amin'ny fanarana izany eo amin'ny fandraisam-peo moa dia Isam ary manolotra kosa ny havanareo Yolande Ratsurmana. Misy andiny iray izay nampiasa saina hifatratra
tamin'izaho vao nanomboka namaky baiboly. Ilay voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:7. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Zaho zany mba te voavonjy, zaho mba te ahitany tompo. Raha ho avy tsy eny amin'ny rahony lanitra izy, ahoany zany hoe masina manana fahamasinana? Satria raha tsy manana fahamasinana zany dia tsy ahita azy. Melony amelina zany fanontaniana izany dia hiaraka hivavaka isika. Ray masino, maniry tokoa izahay amin'izao fotoana izao mba hanazavanao an'ny sainay ny amin'ny fahamasinana izay lalana ahitanay ianao. Sokafo ny sainay Andriamanitro, hatakaranay ny hevitra izany teninao izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny fototenin'ny fahamasinana moa dia hoe masina. Raha jerena ny testamenta taloha dia izao no voalaza ao amin'ny Isaia 7:7. Isaia 7:7. Fa izaho Jehova no Andriamanitra ao, dia ny Ray Masin'Israely mpamonjy anao. 5:20. Izaho ny Jehova Ray Masinareo, mpamorona n'Israely sady mpanjaka anareo. Ary eo amin'ny Isaia ihany 7:15. Isaia 7:15. Fa izao no lazain'ilay ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany, masina no anarany. Ao amin'ny testamenta vaovao indray dia izao no voasoratra ao amin'ny Petera 1:5-5:12. Petera 1:5-5:12. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina ao. Andriamanitra izany dia masina, ary tiany raha masina toa azy ny olona rehetra, ny olona izay nohariany. Ka inona ary ty hoe fahamasinana ity? Deo vakitsika amin'ny Tesalonianina 1:1. Tesalonianina 1:1-7. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia namasina anareo, ifadianareo ny fijangajangana. Eo amin'ny 7. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika amin'ny falitoana fa amin'ny fahamasinana. Ny fahamasinana izany dia mifanohitra amin'ny fijangajangana, fampirafesana, falitoana. Tsy hoe eo amin'ny lafiny ara-nofo ihany, fa eo amin'ny lafiny ara-panahy koa. Alan'Andriamanitra ny fananany olona tompo anankiroa, tompo hafa ankoatra azy. Ary ankoatra izany, ao amin'ny Baiboly rehefa miresaka hoe andro masina dia andro voatokana, izay no tiana asongadina. Toraka izany koa rehefa miresaka hoe fitoerana masina dia toerana voatokana, tsy natao hanaovana izay tiana atao akory, fa natokana ho an'Andriamanitra sy ho an'izay tian'Andriamanitra atao ihany. Kwa ahoana ary no atao mba ho masina? Anisan'ny andininy voalohany miresaka momba ny fahamasinana ny Exodosy 20:5. Exodosy 20:5. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ary manaraka izany ao amin'ny Exodosy ihany 7:1-1. Exodosy 7:1-1. Ary alao ny ondry lahy fanokanana ka andraho eo amin'izay fitoerana masina ny enany. Mbola miverina any eto ilay hevitra hoe fanokanana, atokana, fitoerana masina. Ity resaka fanamasinana ity zany dia miainga amin'ny fanajana ny didin'Andriamanitra, ary voalaza eto zany dia ny sabata. Avy eo dia mitohy amin'ny fanatitra. Ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra mantsy no fanehoan'ny olona anankiray fa mino tokoa izy. Rehefa mino ianao dia mankatoha manaraka ny ten'Andriamanitra. Ary ny fanatitra dia fanekena an' Jesosy izay maty
teo amin'ny fijaliana misolo ny toeran'ny mpanota mba hanananao mba hananako fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Hebreo 10:12 ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany. Ny rany Jesosy no fanavotana nataony no manamasina antsika. Ahoana ihany koa ny Baiboly eo amin'ny Korintiana 1:1-7, Korintiana 1:1-7, fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika. Fa na dia nataon'Andriamanitra ho fanamasinana sy fanavotana antsika aza Jesosy Kristy, Andriamanitra dia mitaona ary manasa antsika tsy handoto tena fa hanokana ny tena ho azy, ho madio, ho masina. Ao amin'ny Tesaloniana 1:7 dia izao ny voasoratra hoe fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny falitoana fa ho amin'ny fahamasinana. Raha vakintsika ny Levitikosy 20, Levitikosy 20:4-7 fa izaho Jehovah Andriamanitrareo dia manamasina ny tenanareo ka dia ho masina ianareo satria masina aho ary aza mandoto ny tenanareo amin'ny zavatra mandady na mikisaka amin'ny tany. 7 fa izaho ny Jehovah izay mitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo koa dia ho masina ianareo satria masina aho. Amin'ny resaka fihinanana, indrindra fa ny fifadianany biby maloto no ahafahantsika manoka tena ho an'Andriamanitra. Izy no niteny izany fa tsy hevitr'olombelona izany. Ary raha mahalinanao ny hafantatra ireo tokony ho fihinana sy tsy tokony ho fihinana dia azonao vakiana tsara ny Levitikosy 1:12 fa hita soa sy fahamasinana ianao raha manaraka izany. Jesosy koa dia nanoro lalana izay manampy amin'ny fahamasinana mba hahatonga ny tsirairay voatokana ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 17:17, Jaona 17:17, manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra sakafo mitaiza, manabe, manamasina. Tadio fa tsy misy olona afaka hisakafo an'ny hafa, fa tsy maintsy nisambatan'olona no misakafo mba ho velona. Ary ny tsirairay izany ny tokony handalina sy hamaky ny tenin'Andriamanitra mba ho velona, ara-panahy ary ho masina. Ndraindray kivy ny olona tsy kristianina mitazana ny kristianina ka manao hoe mivavabavapoana reto kristianina reto. Fa rehefa miditra any am-piangonana ianao ka jerijerenao ny manodidina ao am-piangonana jerena ny fihetsika sy ny zavatra ataony dia ohatrany tsy masina izany izy. Dia izao no navalin'ilay mpitondra fihavanana anankiray hoe rehefa tonga ao am-piangonana ianao dia mitondra vera feno rano ataovy eo ambony plateau dia ento miodikodina intelo ao am-piangonana iny. Dia nanao tokoa ilay olona mpanankiana. Ary rehefa vita izany dia hoy ilay mpitondra fivavahana hoe nandritra anao niodikodina teo, izavo ny mpiangona hitanao natory, izavo ny olona hitanao fa nanao fihetsika tsy mamendrika, izavo ny hitanao fa hafahafa fijery. Dia hoy ilay mpanankiana hoe tsy nahita nizaniza aho fa nifantoka tamin'ilay vera feno rano ny saiko natao ohatra sao dia raraka ilay izy. Izany tokoa. Rehefa mifantoka amin'ny Kristy ny saintsika, ny fijerintsika, dia tsy mahita ny tsy famendrehany hafa, fa ny fanokana tena no zava-dehibe. Ary rehefa manoka tena, rehefa mifantoka amin'ny Jesosy, dia izy no manafitra, izy no manamasina. Eto am-pamaranana ary dia andininy iray no tiako tadidiana. Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12 manao hoe indro ny faharitan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Indro ny faharitan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy.
zavatra roa izany no tokony hotadiana raha te ho masina ary te hahitany tompo, mitandrina andinin'Andriamanitra ary mino an' Jesosy. Hiaraka mivavaka isika. Rainay masina izay ny an-danitro, te ho masina tahaka anao zahay, te hahitanao zahay rehefa ho avy tsy hoelena amin'ny raha ony-lanitra ianao. Atolotra eo anao ny tenanay tompo ô, ampio izay hitandrina ny didinao, hivelona amin'ny teninao ary hitazona ny finoanan' Jesosy. Fa amin'ny anarany irery ihany no angatahana izany vavaka izany. Amen. Rija malala. Ny fiangonanaonao ry nahitsabona ny areti-panay, tsy natao an'ireo olo-marina samy irery, faono amolavolanyireo toetra oety manitsy ireo zava-tsy mety. Tompo ô ampanetretena no anatonako anao, misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemenay, de tsy mba vononkitsabo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha. Vavo maika koto mandoka tiveriko efa haningotray, tompo ô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny. Tsy efa WR koa ny zanjara andambolaky. Kristy raha tonga tety nitady ny very toaipany, tsy niantso ny olo-marina fanimpanota, mba hiala mireo fahotany namelany elony sy ny adisony, tsy nanenjika tsy nanameloka fa niantra azy ireo. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemenay, de tsy mba vononkitsabo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha. Vavo maika koto mandoka tiveriko efa haningotray, tompo ô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Itiaorirayo sasao diovy ny foko mba olapanao, aza vela ho velon'intsony ireo fahotako, faokanao no velona toampo fa tsy zao intsony ry tompo malalo, de irizo ao iorina mafy tsy alaminao. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemenay, de tsy mba vononkitsabo ireo lavo
matsiaro ivery nambalany raha vavomaky akotomandoka tiveriko efa haningotra tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy ny teny misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsimba vonongitsavo ireo lavo matsiaro ivery nambalany raha vavomaky akotomandoka tiveriko efa haningotra tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Miraba ny fianakaviana rehetra ny namanao Elian sy Iadza. Amin'ity anio ity isika dia iresaka mikasika ny fahaizana mifampiresaka. Teo aloha isika dia nianatra mikasika ny hoe fahaizana miaino. Mifampiankina ireo lafiny anankiroa ireo. Ao anatin'ny resaka izay atao mantsy dia sady tsy maintsy miaino tsara ianao no afaka mamoaka tsara koa ny hevitrao araka ny tokony ho izy. Raha ity resaka fitenenana ity no horesahantsika dia tsaroana avy hatrany ireo teny be dehibe lazay ny tenin'Andriamanitra mikasika ny mahasarobidy sy mahasaropady ny fifehezana zany hoe fahaizana miteny ao anatin'ny fifampiresahana izany. Ndia aka andininy vitsivitsy isika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany amin'izany izay voalaza ao amin'ny ohabolana toko 5:20 ohabolana toko 5:20 izay mivaky an'izao ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty lovia volafotsy tsara soratra. Sika rehetra dia samy te hiteny ary hiteny atao amin'ny antony fa tsy teniteny foana mba hahatonga an'izany atratra ny tanjona kendrena amin'ny resaka izay atao. Izao koa voalaza ao Matio 12:17 Matio 12:17 ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Noho izany dia tokony ho tandremana zany ity lafiny fitenenana ity ao anatin'ny fifampiresahana. Dia raisitsika koa ny ao amin'ny Jakoba toko 3 ka ny 5 ka hatramin'ny 9 tsy maninona raisitsika ny 4. Jakoba toko 3 manomboka eo amin'ny 4. Rehefa miresaka isika dia tsy maintsy mampiasa lela. Raha tsy misy ny lela dia mona ny olona anankiray. Dia izao no lazainy Jakoba ao amin'ny Jakoba toko 3:4 sy ny manaraka. Indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entiny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela rantsana kely izy kanefa mirery fatratra. Indro ny fiavovony antota-kazo arehitry ny afo kely. Ary afo ny lela dia faharatsiana tsy talany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehitry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazana biby rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina eny voafolako ny olombelona ireny fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy misorantsika ny tompo dia ny ray, izy ihany koa no hanozonantsika ny olona
zay natao araka ny endrik'andriamanitra. Noho izany dia rariny loatra isika raha hianatra n'izany hoe mifampiresaka araka ny tokony ho izy izany. Mety hiteraka soa na hiteraka loza ny fampiasantsika an'io lela io anatin'ny fifampiresahana. Tsy maninona raintsika koa izay voalaza amin'ny oabolana 2 oabolana 2 izay mivakitaka an'izao, misy mandefandefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra, fa ny lelany marina dia fanasitranana kosa. Inokona manahiaja fa rehefa miresaka sika dia tiatsika mba ho fanasitranana ho an'ny hafa foana ny teny izay ataotsika. Rariny raha ianarana ity mifampiresaka ity arak'izany. Tsy mandeha ho azy ny fifehezana an'izany, fa tsy maintsy ianarana. Dia ndao hianatra e! Tsy izay sy haja akory no efa faratampony amin'izany, fa miara-mianatra isika. Tena marina izany Elia. Dia ho tsy hahivintsika vetivety aloha, ny fahitantsika tany aloha ny amin'ny hoe tsy ambaratelo ny fahaizana mifandray. Ny anarantsika tamin'izay fa ny fitsipika voalohany atonga antsika ahay mifandray dia ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa, ny olona iresantsika io izany. Milohan'ny fampiresantsika aminy, milohan'ny hanoantsika azy, dia mila takantsika tsara ny toerana misy azy. Ny fitsipika faharoa dia ny fanaovana izay amora araka izay azo atao ny ahatakarany hafa ny hafatra ambaranao na izay tianao ambara. Mino fa tsy mbola adinontsika izay leson'izay. Tena zava-dehibe ho an'ny fifandraisana tsara ny fitenenana araka ireo toko sy andininy vakitsika teo. Hitantsika ihany koa nefa fa zava-dehibe koa ny fahaizana miaino, ary izay no antsoina hoe fifampiresahana. Kanefa mbola maro ankoatran'izany ny lafi ny hafa voakasika ao anatin'ny antsoina hoe fifampiresahana, izay mampita hafatra be lavitra no ny teny alohan'ny vava. Ny tsiky na ny fiketrona ny volomaso ohatra, na ny volomaso miakatra, na ny fiatokatoko ny lohantsika, na koa ny masosika mikipy, dia afaka mampita hevitra betsaka lavitra noho ny teny izay ambarantsika. Azo atao ny mamaky eo amin'ny molotry ny olona mifampiresaka aminao, na dia miteny mora loatra azy izy ka tsy renao izay lazainy. Ary ny fihetsiky ny vatana sy ny tanana ataon'ny olona dia mazana manampy betsaka antsika hatakatra izay teny ambarany. Izany soa na manahiatsa zavatra tsy eritreretin'ny ankamaroan'ny olona hoe rehefa miresaka okay dia tsy ny teny avoaka ny vavako ihany no tokony ho fehezina, fa hay mampita be dehibe ny hevitra tiako ampitaina, ny fihetsiko eo amin'ny fotoana itenenako, fihetsika ny tanana, fikentro ny maso, fikentro ny endrika, ny fihetsika ny vatana ray manontolo, hatramin'ny fitafy izay anaovana aza dia mbola mampita hafatra. Izay zavatra izay dia efa fianarana sady androany. Mbola zavatra hafa mihitsy ny fifehezana n'ilay votoatin-kevitra ho resahana sy ny fomba ampitanan'izany amin'ny alalan'ny vava, fa mbola zavatra miaraka amin'izay ary tsy azo sarana amin'izay ilay hoe fihetsika sy endrika sy fijery eo am-pampitanan'ilay hafatra. Miaraka ireo ary mampita hafatra be lavitra no izay rehetra eritreretinao hoe zavatra niteneninao ny fihetsika ny vatanao rehefa miresaka amin'ny olona ianao. Fa tsy mety ilay hoe izay tenenako azy io, tsy olana izay fihetsiko, fa izay tenenako azy io, fa tsoina tokony ahitsy izany izay manomboka izao. Aka ohatra anankiray hafa ihany koa isika, raha misy olona miresaka aminao ka mipetraka izy eo anoloanao izany dia ataony mifandipatra ny tanany sy ny tongony, dia azo heverina, tsy voatery ho izay 100% fa azo heverina fa miaro tena io olona io. Angamba mahatsiaro toy ny voaambana izy na koa tsy tehiteny, dia ny fihetsiny io tsy no heveriny akory, dia ahafantarana avy hatrany fa miaro tena izy.
mazava ho azy amintsika raha toa ka misy olona mandona latabatra amin'ny tontondrony na manajadona ny tongony fantatsika avetrany fa tezitry olona io raha misy vongan-dranomasy eo amin'ny mason'olona anankiray ohatra dia fantatsika fa malahelo olona io na dia tsy miteny an'izany azy. Nitentsika teo hoe firisan-jatony amin'izay zavatra miasa rehefa miresaka isika, ny fiteny ny fihetsika no mampita ny afatra ampitaitsika. Ny fikaroana natao dia maneho fa ny afatra mimpita rehefa miresaka dia izao ny zavatra miseho. Ny fito isan-jatony dia amin'ny alalan'ny teny ampiasaina no iampitany lezy amin'ny olona izay resantsika. Ny fito isan-jatony ihany zany no azo antoka fa miampita amin'ny alalan'ny fitenenana mivantana. Ny 3 isan-jatony dia ny lantom-peotsika, ny amafin'le feo, ny afainganany, zany no mampita azy. Ny mampita le afatra zany dia izay. Ny 3 isan-jatony dia miampita amin'ny alalan'ny lantom-peo sy ny amafiny ary ny afainganan'le feo. Ny 5 isan-jatony be indrindra dia miampita amin'ny alalan'ny fihetsiky ny vatana, fikentro ny maso, fikentro ny endrika, ny volomaso, ny tanana mihetsika. Dikan'izay zany dia tokony ho fehezina be dibe mihitsy izay fitenenana, ny amafin'ny feo, ny afainganany, ny lantom-peo ary ny fihetsiky ny vatana izay rehefa miresaka amin'ny olona isika. Mbola hiditra amin'ny atsipiriantsika mikasika an'izay fa mbola fampidirana amin'ny akapobeany ihany ny androany. Fefa tsara fantatsika sahady zay mba tonga antsika ho resy lahatra fa ilainy anarany izy ty fa tsy mandeha ho azy. Misy tokoa ny olona Elian na dia tsy hainao hazavaina aza hoe nahoana dia mahatsapy ianao hoe mazava be ny fomba ifampiresahany sy ampitany afatra. Tsy voatery amantatra amin'ny tsipiriany hoe manahoana fihetsiky ny tanany ianao na manahoana fihetsiky ny masony, fa ny fitambaran'ny fihetsiny ray manontolo miaraka amin'ny teny avoakany dia manazava ny zavatra tiany ampitaina aminao. Misy olona sasany kosa indray mahafantatra tsara ny akon'ny fihetsiky ny tarehy, ny fihetsiky ny tanana, fihetsiky ny maso, dia hainy ny manafina ao ambadika ireo rehetrareo ny tena fihetseham-pony sy izay tena tiany ambara aminao marina. Ary ny tanjony amin'izay dia hamitaka. Manafina izy mba hamitaka. Dia mila mitandrina zany sika eo amin'ny fomba ahafahantsika mahatakatra ny hevitra izay hitantsika sy ny fahamarinan'ny tsoakevitra raisitsika mikasika izay tena afatra miampita. Ny fampiasan'ny olona ny vatana mba hifandraisana ihany koa zany dia aoka ho fantatsika fa mandeha ho azy. Matetika dia tsy tsapan'ny olona akory fa manao fihetsika anankiray izy, fa lasa fahazarana le izy. Voalazan'ny mpandinika fa ny 7 isan-jatony ny teny ataontsika, ny fihetsika ataontsika dia fihetsika mandeha ho azy. Zany hoe tsy eritreretintsika akory fa manao an'izany sika. Dia hitantsika araka izany mazava-dehibe ny fambolena fahazarana tsara eo amin'ny fitenenana, eo amin'ny fihetsika izay atao, satria lasa mandeha ho azy izy io rehefa miresaka isika, rehefa miteny isika. Mila ianarana izy ity re olona. Tsara aloha ny hanamariana fa tsy mitovy ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fisehon'ny tarehy amin'ny kolotsaina samihafa na samy eto Madagasikara aza. Dia mila fantarina koa izay. Any amin'ny firenena hafa ny fihetsiky ny tarehy, fihetsiky ny loha mekavia mekavanana dia midika hoe manaika izy. Aty amintsika ny fihetsiky ny loha mekavia mekavanana dia milaza hoe tsy manaiky. Zay zao dia fihetsika anankiroa tsara ho fantatritsika zay fa tsy mitovy amin'ny kolotsaina samihafa. Dia ilaina koa zany zay loha ao anatin'ny fifampiresahana. Zavatra anankiray marina koa nefa Elian dia misy fomba fihetsika entina mifandray, entina mampita afatra tsy ny anaran'ny olona mihitsy fa efa mandeha ho azy eo aminy. Misy amin'izy ireny mety ary tokony ho tazomina, fa misy amin'izy ireny tsy mety ary tokony ialana. Aka anankiray isika ohatra
miresaka eo le olona anankiray a de mandeha ho azy ny tanana iny a misikotra ny orony izy eo ampiresahana na mangidihidy ny lohany de mihoatra ny lohany izy na misikotra nify rendretretreny de mampita afatra am'le olona ifampiresahany. Ekena fa misy fihetsika zay mety amin'ny kolotsaina anankiray fa tsy mety amin'ny kolotsaina anankiray hafa, fa misy anefa fihetsika iresan'ny rehetra fa tsy mety mihitsy ny anaovana azy, kanefa mety tsy ho fantatry ny olona anankiray kory fa mahasorena ny olona iresahany raha ataony. Aka ohatritsika raha mikolotsaina samihafa, raha eo ampisakafoanana ianao no mandrezatra ka arabo no manasanao de faly satria voky tsara ianao zay. Fa raha mikolotsaina tandrefana de tena fady zany. Takan'izany koa no mampakatra kio eo ambony latabatra rehefa misakafo, manahirana ny olona zay miresaka aminao satria rehefa misakafo tsika de miresaka ihany koa, no mahitanao mampiakatra kio eo ambony latabatra fihinanana ho an'ny kolotsaina tandrefana. Fa ho an'ny kolotsaina hafa zany tsy maninona. De takan'izany be deaibe ny ohatra azytsika raisina, fa ny tianambara misy fihetsika zay iraisan'ny rehetra tokony ho tandremana. Salamy teo zao ohatra, anisan'izany ohatra rehefa miresaka ianao ka manalatsy koko amin'ny tendanao sady miresaka sahirana ny olona mijery anao misy olona indray mandrora lava zany zavatra zany iraisan'ny rehetra fa manahirana mijery an'izany. Arak'izany dia teny ilaitsika ny mianatra n'ity hoe miresaka ity, ary ny fihetsika zay mila ianarana rehefa miresaka, satria amafisina mampita afatra be lavitra be deaibe mihitsy hatrany amin'ny 700 zany ny fihetsika asehontsika mampita afatra be lavitra. Dia inona fa fahatsika fa mieritreritra sady zay vo fampidirana moa ny androany fa manasanao zahay mba hazoto iaraka aminay amin'izao fiarah-mianatra zao. Manao mandra-peona manaraka indray ny namanao Elian sy Iatsa. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ho faranantsika io ny amin'ny faniriana fatratra an'Andriamanitra ny ziona izay ny anarantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao atratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andelo hoe raha ntsika mamerina ny indinina ataontsika tsenjery tamin'izao fianaran'izao dia ny Salamo 420:2. Salamo 420:2. Manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Miteraka fanoloran-tena tanteraka ho amin'ny fisaintsainana ny ziona sy ny fanantenana ny fiandrianan'Andriamanitra izay asehon'izany ny hiran'ny ziona. Betsaka ireo fitaina efa raisina ao amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra amin'izao fiainan'izao, fa ny fanantenana ny fiainana feno avy aminy kosa dia mbola ho amin'ny ho avy. Betsaka ireo zanak'Andriamanitra no manana ny ziona any an-danitra. Ny fahatsiarovana ny ziona dia tsy eritreritra mandalo fotsiny ihany, fa fisaintsainana sy fanapahan-kevitra ny aina mifanaraka amin'izany fahatsiarovana izany. Nanoratra mielony amin'ny zavatra ataony voavonjy any ziona any an-danitra ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny bokiny Hery mifanandrina takila fa 4:700. Hoy izy, araka izany ny fanaovana ny hiran'ny ziona dia maneho fanapahan-kevitra mivaivay ny amelona ao am-po, ny fanantenana ny amin'ny amerenana amin'ny laoniny ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny tany vaovao. Any amin'ny tany vaovao
dia hibanjina ny hery mahagaga na hariana izao rehetra izao sy ny zava-miafin'ilay fitiavana manavitra ny voavonjy. Any tsy hisy fahavalo masika mamitaka hakafanantsika anadino an'Andriamanitra. Hivelatra ny fahaizana rehetra ary hitombo ny talenta rehetra, tsy hanasatra ny saina na andany hery ny fitadiavam-pahalalana. Ho tanteraka any ny fikasana miezinezina indrindra, ho tratra ny zava-kendrena ambony indrindra, ho tanteraka ny faniriana ambony indrindra. Ankoatr'izany anefa dia mbola hisy ihany tendro vaovao ho tratrarina, zava-mahagaga vaovao ahaliana, antony zavatra vaovao ampiasana ny herin'ny saina sy ny fanahy ary ny tena. Ny fanoloran-tena atsiaro an'izy iona dia fangatahana atao amin'ireo mpivahin'ny tompo, mba tsy hanao ny tany no tany razany fa hiandry ilay lanitra sy tany vaovao. Noho izany, azo ny mpino-manerana ny tantara iraina, ny salamin'ny ziona, dia ireo izay maniry fatratra ny onina ny Jerosalema vaovao. Amandrisika antsika isaina ny amin'ilay tontolo avy, amin'ny fanantenana ny iran'ny ziona, nefa koa maniry antsika aneho ny fahasoavan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo ankehitriny izao. Andeha asongadintsika ireo hevitra manaraka reto mba ho saintsainy na aty-pamaranana ny fianarana nataontsika. Tsy ilaina amin'ny fiarovana sy ny famonjenantsika ny fivahiniana masina intelo any Jerosalema. Jesosy ny zavatra rehetra, izy ny fitahiana, fiarovana ary famonjena ho antsika. Izy ny tendrombohitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Ny toe-panahy manahaka ny azo ny takiny, fa tsy fivahiniana masina andaniam-bola na fombafomba-pivavahana isan-karazany. Ahoana ny toeran'ny mpino amin'ny tabernakelin'i Jehova na tamin'ny taloha na ankehitriny? Andeovaka itsika ny Salamo 5:12. Salamo 5:12. Jehova, iza no toetra ao amin'ny tabernakelinao? Iza no onina ao an-tendrombohitra ao masina? Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany ary tsy manao izay hafabaraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehova, tsy mivadika amin'ny fianianany na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly anameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Mazava ny ambaran'io Salamo 5:12 io. Toetra sy toe-panahy tsara eo amin'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra sy amin'ny namany no azahoana miara-mitoetra amin'Andriamanitra. Ina tokoa ny valin'ny fanontaniana hoe nahoana ny misy ratsy fanahy mahomby sy marina mijaly? Ny ten'Andriamanitra irery ihany no afaka mamaly an'izany. Nefa tsara koa ny manaiky fa tsy ahazo ny valin'ny fanontaniana rehetra ny amin'ny zava-miseho rehetra eto an-tany sika. Tsy fiafarana ny fahombiazana sy ny fahavoazana eto an-tany, eny fa na dia ny fahafatesana sy ny fahavelomana aza. Ny fiverenan'i Jesosy ny hafaran'ny zavatra rehetra. Izy no hitsarany olona rehetra na ny maty na ny velona. Izy no fanantenana ho an'ity tany marary ity. Andeha sika hitoetra eo aminy eo am-piandrasana ny fiverenany. Hivavaka sika. Rainay izay any an-danitra, manana ny fiainana mandrakizay any an-danitra sy any amin'ny tany vaovao izay ampanantenanao anay izahay. Ampitomboa ny finoanay sy ny fanarahana ny teninao eo am-piandrasana izany fanavotana izany. Ampio koa izahay ho fitaovana hitoriana ny vaovao mahafaly ny famonjen'i Jesosy eto an-tany. Amin'ny anarany no nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Tapitra ny fianarantsika. Engane samotahiny raintsika ny an-danitra sika ka ho tafahoana indray amin'ny fianarana lesona hafa. Mametraka ny mandrapitafaka le mandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.